nefitsika dia manana afaka manana 7800 mégawatts ny angovo azo avosiny amin'ny avy amin'ny rano tokony ampiasaitsika tsy afaka isy fahampandrosoana mihitsy eto raha tsy misy vahaolana hoentina aingana ao anatiny zany famokarana ny herinaratra eto a Madagasikara zany. Zavatra mahafinaritra moa anisany fanambina apetratsika ilay hoe izara jiro Filaharam-be foana ny fizarana nyity jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity ary tena betsaka dia betsaka ny vahoaka milahatra mba hahazo an'izany jiro maimaim-pony zany. Raha araky ny fanambarana ofisialy tao amin'ny pejin'ny Flo Andry Rajoelina dia nanambara izy fa tsapana ny fijaliana ho an'ireo tokantrano tsirairay izay mbola miaina ao anatin'ny aiziny isan'andro ka izay no antony nizarana an'ity jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ity amin'ny poniny eto Antananarivo. Nanambara ihany koa izy fa tiany ho tetika azy io satria mampifanatona sy mitondra hazavana ao an-tokantrano sy ao am-poniny tsirairay. Tena anisan'ny hoe tetikasa mahafinaritra anazy ny fanomezana tsara indrindra omena izao jiro izao omenan'ny tokantrano tsirairay avy izao. Faly dia faly ireo izay nahazo an'ity hazavana maimaim-pony ity raha araky ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo nivoaka tamin'ny Haino Amanjery. Reto izao misy ohatra maromaro izay mahita fa tena mety amin'izy ireo ny fizarana ny jiro maimaim-pony. Nahazo jiro. Nareo ka tsy nanana jiro tany an-trano? Tena tsy nanana. Dia aminao zany mavony zany ny zavatra io? Tena mavony satria nanenkizy ara mba afaka mba mianatra lesina amin'ny faly tompoko. Tena faly be fa mazava ny jiro. Za anisan'ilay mividy labozia tompoko tena faly be fa navonjy anaty. Tena misaotra amin'ny filoham-pirenena fa nahazo jiro mazava tompoko. Dia atao ina zany izao ilay vola tokony hividanana labozia efa solony efa misy an'ity jiro ity solony? Mba hividanana sakafo na zavatra tsisy. Tsy tao anaty kajin'ireo mpizaran'ity jiro ity anefa ny fikorontanana nateraka izany satria toy izao ny zavatra nitranga teny amin'ny fokontany Antsalovana tamin'ny herinandro lasa teo rehefa tsy nomen'ny sefo fokontany ny karine ahafahana milahatra mahazo jiro mazava avy amin'ny fitondrana ho an'ireo mponina teny. Tan'izay hoe président ahoana ny fandehan'ilay kartanay dia ozy izy nataony hoe ianao mifidy sa tsy mifidy dia zaho tsy manana karta fifidianana dia ozy izy hoe rehefa tsy manana karta fifidianana zany ianao dia lasopy. Manarak'izay dia mbola nasaina nandoa iray alina ariary koa ireo vahoaka ireo izay vao nomena ny karatra volomboasary izay efa nomena ny fokontany ho tsinjarain'izy ireo ho an'ireo olona izay tokony hisitraka an'izany. Zavatra tao andoavana vola daholo. Izay zavatra tao ao. Le karta orange tsy mivoaka raha tsy mandoa vola. Le karta TGV mandoa vola vao mena dia kakire aizany fifidiana karta fifidiana. Ity fizarana jiro ity moa ny vahaolana natolotry ny fitondrana amin'izao tsika amin'ny teny izao kanefa maromaro ihany izay fampanantenana nataon'ny Flo Andry Nirina Rajoelina izay tamin'ny taona 2024 teo amin'ny resaka famahana ny olana misy eo amin'ny jiro sy rano malagasy na ny JIRAMA. Toy izao no nambarany tamin'izany fotoana izany. Fa zao ny angovo dia anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny firenena anankiray. Ny vahoaka malagasy dia anisan'ny mandoa ny vidin'ny jiro sy ny rano. Ny jiro moa indrindra lafo indrindra maneran-tany fa na aty Afrika aza. Fa tonga dia jerevitsika hoe Madagasikara 175 mégawatts. Nefitsika dia afaka manana 7800 mégawatts ny angovo azo avosiny avy amin'ny rano tokony ampiasaitsika. Dia eo ilay mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary no tsy ampiasaina? Misy vahaolana ve tokony hoentina? Dia raha misy naninona no tsy tokony ho atao? Dia anisan'ny sehatra anankiray izay hifananantsika vahaolana mikasika ny électricité eto Madagasikara. 3 taona sy tapany no niarahako niasa tamin'ny General Electric. Ny General Electric dia io no mpamokatra herinaratra betsaka indrindra maneran-tany, orinasa amerikanina izy io. Ary
efa nijeriny vahaolana rehetra zay. Raha faly daholo ny olona ny lahatra be nanerana ny fokontany nahazo an'ity hazavana maimaim-pony ity ny herinandro lasa teo, dia misy kosa nefa manana fomba fijery hafa manoloana an'izany. Tsy ny fizarana jiro ny vahaolana hoy ity lehilahy ity, fa ny fitadiavana vahaolana maharitra mba hamahana ny olana misy eo amin'ny jirama. Nefa le fitondram-panjakana reny tsy mahita vahaolana mihitsy afa-tsy le jiro kapoaka reny zarainy amin'ile olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharam-be efa misy ady sahotaka mihitsy ao hiady kapoaka hoe dia zany hoe vahaolana hitany le fitondram-panjakana amin'izao hoe hamahana le délestage fa tsy mba amin'ile hoe jiramany tokony hampiny ny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny hamahana an'ile olana ara-délestage fa jiro kapoaka be ny vahaolana tokony mandinika mihitsy malagasy manoloana izay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sy roa amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tony jiro tony fa tokony tonga saina le malagasy manoloana izay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo hamahana ny olona ny jirama amin'izao. Mafy tena mafy tokoa ny zavatra iainantsika vahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan'ny jiro lava. Tsy misy tsy mitaraina noho ny délestage isan'andro ny olona, simba ny entana ao an-trano, rava ny tsena fivarotana sy ireo olana maro be mifandraika amin'ny fampiasana herinaratra. Manomboka amin'ny 10 andro tsy mivena raha tsy amin'ny 4 maraina. Jironay tapaka dia mandeha, dia tapaka dia mandeha, dia tonga dia mipoaka le télé vao verina tapaka le jiro dia mipoaka le télé tonga dia tsy elaja be, simba tsy mandeha tsony. Tsy vitan'izany fotsiny koa nefa fa midangana be ny vidin'ny jiro sy rano ary maro ny tsy mahatakatra an'izany vidina jiro sy rano izany eto Madagasikara. Amin'ny resaka vidiny dia niteny anao ateo hoe jereo ny any Maurice dia 0,05 $ ny kilowattheure any Maurice. Ny ao Afrique du Sud 0,4 centimes de $ ny kilowattheure. Ny eto Madagascar misy zone 1, zone 2, zone 3 eto amintsika fa 0,25 $ ny kilowattheure. Hitanao fa tsy afaka hisy fahampandrosoana mihitsy eto raha tsy misy vahaolana hoentina aingana ao anatin'izany famokarana ny herinaratra eto a Madagasikara zany. Fa ny zavatra iainan'ny vahoaka androany andre matofilo délestage, main frigo, maty ny télé, tsy afaka manao ny mpanao soudure sy ny maro hafa. Zany ny tena zavatra iainan'ny vahoaka fa ny mampalahelo. Na dia tapaka aza ny jiro, midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa ve tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maro zany le aina vahoaka. Fa ny subvention ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny jirama amin'izao tsika miteny izao 1400 milliards. Ny olona misitraka ny jirama nefa ny eto Madagasikara dia 23 isanjato monja. Zany hoe le vahoaka tena majinika au détriment ny vahoaka malagasy iray manontolo ny subvention zay omentsika zany hoe tokony ho ampandroso zany tsika dia troan'ny jirama ny volan'ny firenena miasa ho an'ny jirama tsika rehetrarehetra. Efa fampanantenana tamin'ny 5 taona lasa moa ny famahana ny olana ara-pamokarana ny herinaratra eto amintsika kanefa hatreto ny zava-misy dia mbola tsy voavaha mihitsy izany olan'izany. Raha nanontany Gasikara nandritra ny tafatafa natao tao amin'ny lapan'ny fitondrana etsy Avoloha ny volana Jolay 2024 lasa teo hoe inona ny nampanantenain'ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany, inona ny vitany tamin'ireo fampanantenana izay nataony ary inona ny mbola ampanantenainy amin'ny vahoaka malagasy dia izao ny navaliny. Ary tena marina zany teneninao zany Gasikara mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage. Zay efa namety remarque monsieur le ministre. Ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre 3 semaines tsy misy délestage tsony farafatarana eto amintsika. Tsy afaka ataon'ny filohan'ny repoblika no sady filohan'ny repoblika ny ministre ny énergie no DG any jirama. Ny solution hitatsika ary tsy maintsy atao dia ny famokarana jiro amin'ny alalan'ny énergie renouvelable. Tsy fampanantenana
fa efa ao anatin'ny action tsika zao ho doublentsika ny capacité na ny de production na ny famokarana herinaratra. Araka ny nambaran'ny filoha Andry Rajoelina ihany koa dia afaka 5 taona mihitsy vao tena ho vaovatanteraka ity olana ity. Ka zady ny zavatra fanaovana ny hydroélectrique ohatran'io tsy vita hoe androany ianao dia vita io, ary zegny tsy nanaovan'ny olona rehetrarehetra mpitondra an'io satria rehefa mifarana ny mandat dia kamo izy dia tsy ataony, fa zany mifarana ary ny mandat kosa tsy maintsy tanterahany io. Ny teneniko anao teo 442 mégawatt no accord efa vita zao, fa tsika tsy efa mitaka koa efa manomboka io fa tsy ho vita zao, zany hoe afaka 5 taona zany, zay tena hoe zay ho afaka tanteraka ny olana délestage sy ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Fa nanao fampanantenana ihany koa anefa izy fa amin'ny faran'ity taona 2023 ity dia tsy maintsy ho tafapetraka daholo ny parc solaire eny amin'ny ankamaroan'ny district eto Madagasikara. Ny toerana zay misy 730 eto Madagasikara eto alaivo témoin ary eto anatrehanareo ray aman-dreny ampanjaka olobe mandrapatonga ny faran'ny taona tsy maintsy mahazo parc solaire ny ankamaroan'ny district eto Madagasikara. Ka arak'izany voalaza zany ary dia efa tafapetraka tokoa ve zany amin'izao akatoky ny faran'ny taona izao? Sa ny jirony zaraina mandeha amin'ny herin'ny masoandro aloha zao no entina ampiasaina hanadinona an'izany fampanantenana izany? Zay sy zay ny vidéo antsika an'io, aza adino manao j'aime ny vidéo sy mitsabona amin'ny chaîne amin'ny manaraka indray.